Donc, il huodiay Poinkary sakaiza-ny mpanakanto Elodie no vahintsika ny amin'ny ty magnaraka ity miarabanao tonga sao eto amin'ny Poinkary Elodie fa miarabantsika jiaby dia fa miarabanao Jean-Luc dia miarabantsika jiaby mpanaraka fandarana eto amin'ny Poinkary dia manentana antsika jiaby sahady anaraka ny fandarana hatramin'ny farany Elodie. Allo ilany boaka tamin'ny taogno 5 izay nahaizantsika any Elodie ary ihany koa nagnamarika ny talentany ka araka ny fantra dia ankalaza 10 ans de scène ny amin'ny taogno avy eo i Razafisoa Ela Elodie na koa Elodie mpanakanto zanaka be tsy misaraka ateraka atao fenariva tsignagnana satria efa mipetraka agny ampitan-dranomasina izy ny amin'ny fotoagna azy io ty ka à distance no agnanaovantsika ny interview miaraka amin'ny Elodie eto amin'ny Poinkary fa tsy adigny mialohan'izay mankasitraka ropanao ny fandaranantsika agnisan'izay Tsingy Rouge Madagascar. Fa ho avy ny fety farany taona ka azadiny ny anjifa ireo akanjo Tsingy Rouge Madagascar tahaka ny Tansemaine. Atsara ihany koa ny fahasalamanao miaraka amin'ny huile de massage ao amin'ny Institut de Beauté Ravitsara France. Fampatsiavanao antsika aty ivelany fa natao antsika diaby ny Sainte Bazary. Maro ny hita matiny Sainte Bazary toy ny BPL, ny informatika sy ny finday, ny lamody, ny kosmetika ary ny maro hafa. Allo amizay basantsika hijery vidéo ny Elodie miaraka amin'ny Haute Zone Madagascar eto amin'ny Poinkary. Ya teza foana za teo foana fa nakanaka recul kely za tamin'ny réseaux sociaux satria niteraka za dia efa nihitanareo anatin'ny pageko Elodie aloha fa za fa niteraka roa manaingy aroe araiky 4 ans et demi dia araiky 9 mois dia zay nahatonga anaty tsy hitahita teo niteraka za. Ny tantaraky sy ny mozika za mbola kely dia fa tia la mozika tia mandindy ohatrako zany tamin'izaho ta l'école dia niavy amin'izay nahatonga nampihira tafaraka nihirako tanatin'ny tontolona mozika efa nanomboka tamin'ny 2008 tany efa maro artiste zany nanao clip maromaro niaraka tamin'ny Onza, Agradskez, Tansemaine, Black Nadia maromaro izy Mel Bestil, Kedamiby maro efa ialansino an'ireo artiste sasany tsy voatorina fa tegna tsy tadidiko fa za nanomboka tamin'izany efa nanao efa nilomano tanatin'ny tontolona mozika zany efa niaraka tamin'ny artiste reo foana dia fa za ndraiky le tena hoe za nihira tamin'ny 2015. Ny olona nandresy lahatra anahy nihira zany Odiay ndraiky Geda reo tegna napresika anao hoe ndananao mihira satria za aloha nihira za actrice dia reo niteny tarenao efa fatambatatr-olona efa malaza efa raha anao mihira anao tsy maintsy malaza nitenendreo tamin'izany andro zany dia olona tena nipoussé anao hoe ndananao manao artiste Odiay sy Gedamiby. Donc, il n'a pas eu Odiay, il est meilleur ami. C'est pas pour nous, il faut la bête, il faut la bête, c'est pour nous. Et il comme Israël est vacanasi, il était toujours là pour moi. Des Mboulawe, il sera toujours là pour moi. Des Abkarazan, il n'a pas pris. Il comme Israël est Kanyana, Mradiab, je serai toujours là pour lui aussi. Il n'a cuise des meilleurs amis cuise. Za sy mozika ndraiky igny efa forever pour toujours igny fa tsy afaka fa na za teo za niteraka teo nanao pause hely fa ça m'a beaucoup manqué quand même la musique dikan'izay musique fa tsisy resaka hoe jusqu'à quand fa igny fa pour toujours voilà. Za mannequin za oui tamin'izaho mbola taitay film za taloha mannequin oui za nanao mannequin après za nanao modèle photo aveo koa za ambassadrice de marque anisan'izany tamin'ny Banque BNI za ambassadrice na raha maro tegna maro be mihitsy zany raha natao hoe en résumé anazy mannequin za dia top modèle dia voilà ambassadrice de marque maro zany izy fa mampianatra olona hoe mampianatra olona mitaiza vatana ve za raha misy manontany anao hoe inona raha ataoko nampahy anao ohatra hoe après ny accouchement za tsy mampianatra olona hoe mitaiza vatana fa raha nataoko foana teneniko hoe mety mahatonga na karaha io za je bouge beaucoup miasa mafy za dia karaha zay en France aty matetika zay tsy mifana dia zay nahatonga na hoe ohatrohatran'izao ngambany fa za tena hoe za tsy manao régime za satria za misakafo tsara tena maraina atoandro hariva za misakafo za mihinana goûter et tout
fa izy ndraiky zany za tsy maintsy mihinana légume ndraiky fruit par jour dia zay izy dia vatana koa za miasa mafy mihetsika foana zany vatana dia zay le izy fa za tsy manao régime za tsy hoe mampianatra olona loatra fa izy koa misy olo manontany ndraiky za magnazava hoe je fais quoi manao mozika ty andafy somary sarotsarotra satria za tsy studio an-trano et du coup ça me permet de voyager hein, dia izy koa karaha aventure sarotra izy sarotra premièrement izy mila misy vola parce que amin'ny tanàna ty zany ohatra hoe za amin'ny tany misy za ty ohatra hoe mila mandeha Paris Marseille mila vola foana zany dikan'izany izy sarotra fa izy ndraiky pour moi perso zany izy tsy dia sarotra loatra amin'ny resaka financière satria za misy asako mandray karama za par mois dia za tsy dia manao dépense loatra fa amin'ny resaka zanako dia avy eo koa musique iny koa efa agnatin'ny fiainako zany et du coup c'est moins dur pour moi en fait na resaka financière iny na resaka mihetsiketsika zanako efa zatra miaraka amina magnaraka za meo en studio tany jiaby andehanako eo foanareo dia amaly ny fanontaniana hoe sarotra aveo manao mozika ty ivelany tena sarotra satria mila vola be tegna mila vola be anao koa tsy studio an-trano irako tamin'ity taona ty fitirinako niaraka tamin'ny Nathan Gabry mahasolo vary iny nivoaka tamin'ny juin 2024 dia avy eo koa za tamin'ny mois d'août 2024 namoaka ny irako ngoma iny dia clip ny number 1 koa nivoaka tamin'iza tanosy be tamin'ny mois d'août tamin'ny taona ty misy irako aby zay antsika ifety fiarahana miasa miaraka amin'ny Bristoli ndraiky Chris Jizy ho avy tsy ho ela koa izy ambiance tegna mafana ho avy tsy ho ela zay ho avy tsy ho ela dia mbola misy irako araiky zay koa ho avy amin'ny fête des mères amin'ny taogno ho avy mikasiky irany mikasika zanaka le izy tiako zanako izy le fateneniko teo hoe le mozika zany raha tiako dia ohatrany hoe mandeha naturel na zanako efa zatra ohatra par exemple mitandreny mozika an-trano et migérer zanako ndraiky c'est facile za par exemple la semaine za miasa tsy haiko mandeha mianatra raiky mandeha amino dia efa hariva zay misamy an-trano tranquille nena efa milamina raha jiaby efa nena zany par exemple semaine nata qui arrive là la semaine qui arrive là efa mipetrapetraka hoe zao ataonay miravonavy miasa efa milamina programme hoe amin'ny lera zao zaza tsy maintsy mandry satria misy école le lendemain za koa mbola miasa tsy matory tara par exemple fa izy ndraiky à partir en vendredi soir ndraiky zanako reo efa zatra tsy mandry mais vraiment tard tegna tard vendredi soir ndraiky samedi soir iny misy moment reo indesy magnaraka za mandeha misoma tsara tsisy tany tsy andehanany zanako du coup c'est pas compliqué en fait d'être une maman des artistes en même temps fandresaka amin'ny artiste ty ivelany za simple be za sady za tena mifandray amin'ny olona jiaby za miarahary misokatra fiaraha-miasako amin'ny artiste jiaby io na Madagasikara na ty za tena hoe ohatra hoe misy raha tiako atao ohatra hoe miaraka amin'ny artiste iny dia za mihitsy se déplacer mandeha amin'ny tranon'le olo miresaka projet sy raha tiako atao amin'le olo karaha zany foana ataoko na artiste karakory na artiste karakory izy ohatra misy projet za miala amin'ny tany misy za ty magnatona zay artiste peu importe zao le artiste za tiako za tsisy artiste préféré artiste jiaby tiako programme amin'ity taona ty maro loatra raha nataoko zay fa makaina kely za tamin'ny taona ty za tsy nandray contrat amin'ny 31 décembre fa mba te hiaraka amin'ny la famille za miaraka amin'ny zanako mba te hiaraka amin'ny zanako za amin'ity dia tsy naka contrat amin'ny resaka amin'ny taona ty zany za tena hoe fa maro be nitourné nataoko tamin'ny taona ty du coup za zao ty mila repos hely reraka tegna reraka par contre l'année prochaine je vais fêter mes 10 ans de scène magnentana antsika jiaby artiste jiaby hiara-nalazy atsika za mbola ho avy koa za Madagasikara andeha fêter izy comme j'ai dit tout à l'heure hoe tamin'ny 2015 aloha niboaka 2015 zany hira dia 2025 zany za 10 ans parce que za vao nivoaka nivonavoaka koa aloha même pas un mois après za fa nazo contrat dia ce qui fait que vao nivoaka zany hira za tonga dia efa nanao spectacle zany za nanao soirée spectacle raha jiaby du coup 2015 za nanomboka mihira en 2025 izy fait 10 ans dia maro projet amin'ny taogno avy tournée en Europe za koa andeha hanano tour de Madagascar en 2025 zay no afatra andeha teneniko anareo fa dia hira vaovao ho avy
c'est efa niteneniko teo zay fa programme taogno ty on est déjà en décembre c'est bon makaina kely afatra ho an'ny mpakafy ialako tsiny tamin'izaly tsy hitanareo tamin'ny teo igny fa ohatrany hoe niabandonneko zany nareo du jour au lendemain tamin'izaly bevoka dia teteraka igny dia aveo zany tena tsy nanome vaovaonareo tsy ialana tsiny aminareo fa voaraiko mesagenareo tezitra taminah nareo maro hita tezitra mais zany pody miakatra saina iny amin'izay dia tena mankasitraka tamin'ny fitiavana sy ny échange fa tena tsy nampoziko hoe misy moment zany hoe zany alanareo nefa ny du jour au lendemain nefa zany rehefa niverina sur scène nareo tsy sary ny abandonné anah fa nareo teo foana mamoaka hira zany nareo mipartage manao commentaire hoe mbola makafy andry foana zay mandrakizay tena hoe merci beaucoup andreo mpakafy fa tena misy anareo za du coup za fa nisy moment saika niabandonne la musique ty fa nareo eo dia avy amin'ny soutien nareo nahatonga anah hatramin'izao mbola tohizako foana mozika dia mankasitraka antsika rehetrarehetra bisous dia mirarisoantsika rehetrarehetra dia merci point carré pour l'invitation bisous isarahantsika Elodie ny vahiny teto amin'ny point carré ny zara nitsalovanitra maro samihafa izay izy ihany koa zay gnany voavy ny akasetry atao amin'ny festival hommage tour nini dunia atao au Paris tamin'ny farantio igny magnategna amin'ny magnaraka mbola hiaraketantsika Elodie